fizoviana amintsika fa tena atyhevitra be ny fandraisan'ny olona ny fomba fiteny malagasy io mitera fito lahy fito vavy misy aza mono somary manova kely ny endrika io fomba fiteny io ka milaza hoe mitera fito lahy fito vavy ny hevitra moa tera-bary fa ho an'ny tenanay manokana ny hoe mitera fito lahy fito vavy dia midika hoe firarian-tsoa hiteraka izay fahafenona izay sitraky ny fon'ny mpivady izay nafiry izy satria ny fito amin'ny malagasy dia tsy milaza ao anatin'ny fomba fiteny io sy ny fomba fiteny hafa dia tsy milaza velively hoe fito nombre 7 fa milaza kosa hoe misy fahafenona fahatanterahana ao anatin'izany ka na efatra amin'ny fahatanterahana fantatry ny mpivady fa mety dia efa ao anatin'ilay fito voalazan'io fomba fiteny io izay hitantsika ohatra amin'ny hoe ady fito sosona hitantsika amin'ny hoe aizy-pito tsy milaza mihitsy hoe misy aizina fito fa tena aizina ny dikan'izany milaza n'izay fahafenona izay raha milazantsika hoe any-pitoloha tsy voatery ho fito ny karazan-tsakafo eo fa milaza hafenona izay ka aminay raha miteny hoe mitera fito lahy fito vavy dia milaza zany mirahasoa zany hoe mitera arak'izay tianareo arak'izay fahafahanareo amiko manokana ny fijeriko fahitako fikarohana tsy mbola nahita tahirikevitra fa ny teny moa mivoatra ny teny sy ny kolontsaina mifaningotra ny hevitra samy manana ny azy dia amin'ny tenanay manokana aloha dia fito lahy fito vavy no fomba fiteny nampiasain'ny malagasy hatrizay